etsy amin'ny hôpitaly Agera moa zany hatramin'ny maraina teo rehefa no adiadiana dia efa tsy teny amin'ny hôpitaly Tsontokoa Ramatoa Claudine Razay Mamonjy tokotoko no tamin'ny atoandro teo amin'ny folora mahery tanoany dia nigadona teny antoerana ny syndika ny mpitsara eto Madagasikara ny SMM milaza moa fa anao fanadadiana ny mpitsabo mikasika ny hoe nakaiza marina i Ramatoa Claudine Razay Mamonjy ao rahantsika ny fampitambo avao raha vaka hery citoyenne raha vony ianao dia apitao ny zavamisa eny anivon'ny Agera. Ya, raha ny fampitambo avao avy amin'ny lehiben'ny hôpitaly Agera izany dia tamin'ny 3 ora sasany maraina izy no analain'ny mpiandry fonja tetỳ amin'ny hôpitaly Agera miaraka tamin'ny fiara mpitondra ny marary zany tamin'ny 3 ora sasany maraina io raha ny fanambaran'izy ireo moa dia tsy fantatra hoe nalefa izy fa ny fantatra kosa dia nalefa ny velany izy nanao ny fitarafana ilay antsoina hoe angiographie cérébrale izany hoe izay tsy vita eto Madagasikara io raha ny fanazavana ity apitabo ity miakatra be ny tosi-drano ka izay no antony tsy maintsy nandefasana azy maika raha ny fanazavana eto anivon'ny hôpitaly izany tsy fantatra mazava kosa nefa hatreto izay hôpitaly tena nandefasana azy na ny anivelany izany sy mbola manjavozavo hatreto satria na ny ety amin'ny hôpitaly aza izany dia tsy mahafantatra hoe nalefa ny Maurice izy na nalefa ny La Réunion izany vao marina kosa dia nalefa ny velany izy noho ny tsy fisiny io fitarafana io eto Madagasikara tonga tetỳ antoerana moa ny maraina teo izany avy amin'ny SMM na ny syndika ny mpitsara malagasy milaza moa izy ireo nadritra ny fandalovany tetỳ antoerana zany fa anamarina ny taratasy namoahana azy raha tena ara-dalàna tokoa na tsy izany hoe ny namoahana Ramatoa Claudine Razay Mamonjy tetỳ amin'ny hôpitaly raha ny taratasy hita moa zany naseho an'ireo mpitsabo dia ny mpitsabo avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no nanao sony ity taratasy namoahana azy ity taratasy izay avy any amin'ny tony mpampanololalana ambaratonga voalohany eto Antananarivo ity taratasy ity rehefa notakin'ny SMM kosa izay taratasy izay dia tsy nanaiky nanome izay taratasy izay dia avy eo anivon'ny Agera izany araka ny nambaran'izy ireo moa androany zany fa dia mbola itony fanadihadiana ataon'ny SMM momba ity taratasy fahazahoan-dalana namoahana Ramatoa Claudine Razay Mamonjy ety anivon'ny hôpitaly ity ka nandefasana azy aingana any ivelany izany momba izay fitsaboana izay hatreto izany andrasana ny fanadihadiana ataon'ny SMM izay aloha zany no vaovao azo ampitaina avy ety amin'ny hôpitaly Agera raha vaka citoyenne ho an'ny radio Antsiva. Isaorantsika ny namana ravaka hery citoyenne napita ny vaovao avy etsy anivon'ny hôpitaly Agera tetsy amin'ny Agera moa no tazomina zany Ramatoa Claudine Razay Mamonjy nizaka Andriana Volosoa taoriny nandalovany teny amin'ny chaîne pénale moa izy no tonga zany ny ambulance na ny fiarakodia paka marary anakazy teny antoerana ary dia nampidirana avy hatrany tetsy anivon'ny Agera maromaro moa ireo hoe karazana fitiliana sy fitsaboana hatramina scanner hita ny mpanao gazety zany nampitaina mivantana tamintsika natao tamin'ny Ramatoa Claudine Razay Mamonjy ny fotoana izay natongavany teny amin'ny hôpitaly androany maraina dia fantatra fa niainga zany ny fiaramanidina izay nitondra azy teo anelanelany tamin'ny 5 ora sasany hatramin'ny enina zany io raha io no nitranga anjaka Andriana Volosoa mbola ho alefa ho antsika eto ihany hoentin'ny namana ravaka hery citoyenne miresaka ny fanaovana tamin'ny mpitsabo zany tetsy anivon'ny Agera milaza ny mpitsabo eny antoerana zany fa dia nalefa izy satria tsy vita eto antoerana ny fitsaboana azy ny syndika ny mpitsara etsy ankilany milaza fa dia mitaky ny taratasy fanamarinana ny fomba nandehanany sy ny hoe mahaladalana na tsy an'izany taratasy izany anjaka Andriana Volosoa. Ny toerana nandehanany moa zany na any amin'ny nosy Maurice na any amin'ny nosy La Réunion fa fantatra kosa nefa ny miaradia aminy tao anatiny izay
fiaramanidina nandehanan'izay dia eo ny filohalefitry ny anteny merandolona ny sénateur faritany Fianaratsoa Nandria Mandavy, eo ihany koa ny rahavavy ny Ramatoa Claudine ary ny mpitsabo azy sy izay olona hafa zany mety miaraka aminy ao, fa ireo aloha zany no efatra no fantatsika araka ny vaovao voaray tamin'ny vatora sasany tanoany no ny angany teny amin'ny siaranam-piaramanidina teny Ivato. Izay no fanampim-baovao namana Nika Raimanana. Izany hoe manitsy ny ora zany sika anjaka Andriana Volosofa tamin'ny efatrora sasany teo eo zany no ny ainga avy hatrany zany ny fiaramanidina, ny azo ny fiaramanidina ny andeha ataontsika hoe cortège anara ny mpiandry fonja izany izay nitondra Andramatoa Pandrara ho any ivelany tsy mbola fantatra hatreto zany njaka Andriana Volosoa any ivelany tsy amin'ny nosy akaiky ve manodidina no nitondrana Andramatoa Claudine izay mamonjy asa any amin'ny toerakafa dia miandry hatrany zany sika ny vaovao ary tokony hazava moa amin'ny vahoaka malagasy ny vaovao samihafa mikasika an'izany na avy amin'ny ministera ny fahasalamana na ny tompona andraikitra tokony ampita an'izay vaovao tsara ho fantatra izay ho arahantsika eo ihany ny toy ny ity raha ty zany raha toka mbola misy ny toy.